Miarabantsika rehetra ny tenako manona ny fidanan Jesosy Tompo amintsika tsiraray avy. Eny ary. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny fandaminany sy amin'ny fitondrany rehetra. Ianao ve mino hoe tsy kisendrasendra ny fahatongavanao eto sa hoe mandeha ho azy ohatry ny alarobia rehetra io? Dia mino koa aho fa tsy kisendrasendra ny iresahany aminao androany, fa ao am-pony ny ifandray aminao. Amen. Androantsika dia hifampizara indray makasika ny finoana. Ny mpiasa dia ina ny vaindondra rany? Asa. Ny mpianatra ina ny vaindondra rany? Mianatra. Ny mpino ina ny vaindondra rany? Mino. Ka izay resaka finoana izay indrindra no hifampizarantsika amin'ny androany ity, hoe ina ny anjara-toeran'ny finoana eo amintsika zanak'Andriamanitra. Tiako raha averinao kely zany mba ho tadidinao ny anjara toeran'ny finoana eo amin'ny fiainako amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Eny ary. Amaky tenin'Andriamanitra tsika, tenin'Andriamanitra izay fahafantatritsika loatra, Efesianina 2:9-9. Efesianina 2:9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Famonjena, fahasoavana no hamonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa, fandrao isy ireare. Vakitsika manaraka ao amin'ny Jaonina 1:5. Eo amin'ny 7:12 no vakitsika. Jaonina 1:5-7. Izany ny soratako aminareo, izay mino ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Averiko indray mandeha. Izany ny soratako aminareo, izay mino ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa maninona? Manana fiainana mandrakizay ianareo. Vakitsika farany dia ao amin'ny Romanina 3:7-20 sy ny 7:20. Ny anaran'i Jesosy Tompo. Aiza ny fireharehana? Efa foana izany. Amin'ny lalàna manahoana? Amin'ny lalàn'ny asa va? Tsia, fa amin'ny lalàn'ny finoana. Koa amin'izany dia ataontsika fa ny finoana no manamarina ny olona, fa tsy amin'ny alalan'ny asa ny lalàna. Amen. Ny zavatra ifampiresantsika voalohany zany raha iresaka makasika ny finoantsika amin'izao fotoana izao dia ny anjara asan'ny finoana sy ny famonjena. Izay aloha no resantsika voalohany. Rehefa avetsika hijery ny anjara toeran'ny finoana eo amintsika mpino, fa ny anjara toeran'ny finoana ao amin'ny famonjena dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe fahasoavana ny hamonjena anareo avy amin'ny finoana. Ny fahasoavana dia efa fantatsika tsara fa fanomezana ho an'ny olona tsy mendrika, fanomezana ho an'ny olona tsy manan-kery, tsy manana fahefana no vovonjy. Dia omen'Andriamanitra fahasoavana atonga anazy ho vovonjy. Izay le hoe fahasoavana no hamonjena anareo. Dia eto amin'izay le hoe avy amin'ny finoana. Inona indray ny atao hoe finoana? Ny finoana dia tanana mandray an'ilay famonjena. Inona? Ilay tanana mandray ny zava-bitan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Izay ny atao hoe finoana. Ary io tanana izay omen'Andriamanitra antsika andraisantsika ny famonjena io ihany koa dia mbola fahasoavana ihany koa io. Tsy ny olona rehetra no afaka andray an'izany zava-bitan'i Jesosy izany. Be dia be ny kristianina tonga foana isan-kalahady mivavaka, fa tsy mbola nandray an'izany zava-bitan'i Jesosy izany.
Fantan'le izy fa tsy misy akony eo amin'ny fiainany. Fantany fotsiny hoe zany Jesosy zany tonga tetỳ ambony tany nateraka Maria Virginy. Dia avy eo ihany koa noratsaina no vonoina. Dia avy eo nitsangana tamin'ny andro fahatelo dia nakarina any an-danitra. Dia any an-danitra any izy zao any izy. Dia rehefa mivavaka dia mangataka amin'Andriamanitra any an-danitra any hoe Andriamanitra mba hitanao ve zay. Zany ny fahafantaran'ny olona le atao hoe finoanan'Andriamanitra, finoanan' Jesosy. Fa ny finoana izay resahantsika eto androany, hoy izy ny John 1:5 ilay nivakiantsika teo. Izany hoy izy nosoratako aminareo izay mino ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana ny fiainana mandrakizay ianareo. Mba ho fantatrareo fa manana ny fiainana mandrakizay ianareo. Ny zavatra tian'ny olona fantarina foana matetika ny alalàna fa voavonjy izy dia tsy hoe manana fiainana mandrakizay fa manana fiainana milamina. Aiza misy Jesosy analan'izao fahasahiranako izao. Ale amin'i Jesosy mamonjy ve? Hialatsiny ahako amin'ilay manonona anarany. Sa aiza. Tonga tany dia ohatra mbola tsy afaka tamin'ny trosako. Tonga tany aiza indray ny ahitako asa, aiza indray ny analana amin'ity aretiko ity, aiza indray ny ahitako an'ilay Jesosy avonjy anahako amin'ity zavatra manahirana ity. Zay foana matetika ny tian'olona ho fantatra. Ny alalàna fa voavonjy izy dia afaka amin'ny olana sy ny aretina sy ny zavatra manahirana. Fa androany ten'Andriamanitra dia milaza fa ny hosoratako aminareo izy mba halalànareo izay mino ny zanak'Andriamanitra fa ianareo dia manana ny fiainana mandrakizay. Androany itsika izay mino an'Andriamanitra, mino an' Jesosy Kristy, nanao ny asa-pamonjena teo amin'ny hazofijaliana. Efa avelona ao anatinao ve izany fanantenana, ny fananana ny fiainana mandrakizay izany. Fa ny fananantsika n'izany fiainana mandrakizay izany no antoka fa voaraintsika marina ilay finoana ny famonjena. Rehefa velona ao anatintsika izany finoana sy fanantenana ny fiainana mandrakizay izay tsy refesina amin'ny zavatra hita maso fa tsapany anaty amin'ny alalan'ny fanovany ny any anatintsika any. Za manokana zao taloha voaresahana izany fivavahana izany dia malaina be ako kamo be aho satria manino fieritreretako hoe ny atao hoe mivavaka dia manao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra dia tsy mahaza manao ratsy mihitsy na dia kely. Fa Andriamanitra dia tsy mihaino mpanota ary zay madio am-polo mahita an'Andriamanitra dia rehefa mieritreritra ny tenako aho dia hoy zaho hoe tsy mbizay mihitsy ngambo izany. Tena zahako vao miratra amin'ny masoko dia efa tsy milamina anatin'ny eritreritra any. Arakaraka ny ezahako mba hoe manao tsara saina. Za manko zanaka pasteur dia tsy mba hitan'ny olona hoe manao zavatra ratsy ety ivelany loatra. Afa-tsy ny ao an-trano ihany mahita hoe ity tena kely izy dia somary mandaingandainga indraindray. Fa ny olona eny ivelany tena hiendry rangary zanaka zanaka pasteur. Misy volan'olona latsaka dia ty volanao tena olon'Andriamanitra. Zany ny fandraisan'ny olona anahako. Kanefa zaho anatin'ilay fiainako mahita hoe tena any anatin'ny foko any tsy te hivavaka tsotro zao. Vao tonga fotoana hoe andao amin'izay tsika hivavaka fa alohany fa atory. Tonga dia ohatry misy zavatra mipika ohatry le hoe interrupteur reny mipika any anatiko tonga dia manoka be. Mandeha hivavaka dia milondolondo be. Eo samy mandohalika eo daholo dia ny olona mahita lazaina fa ronjona dia migongonona fotsiny migorodogorogoro satria ilay fo any anaty any tsy active mihitsy. Fa rehefa tamin'ny fotoana anankiray no omeny Jesosy anahy amin'izay ilay finoana ny fiainana mandrakizay. Rehefa nolazaina hoe tiako ianao, tsy le ianao miandry mendrika be sy le miandry madio am-po be sy le miandry mavita an'izao eritreretinao zao, tsy izay ny tedaviko aminao fa ny zavatra indrasako aminao raiso amin'ny finoana. Ny famonjena vitako anao. Rehefa azo ny fanahiko izany zavatra izany, nanomboka teo dia niova ny fomba fijeriko an'Andriamanitra. Hoe aika io zoko mahafinaritra be mampite hiresaka. Vao mieritreritra ny momba azy fotsiny dia mitsiko hoe tena endreza ny fitiavanao. Lasa niova ohatran'izany dia ohatr'izany ihany koa zavatra tiako
hojerenao ho anao izay mino ny zanak'Andriamanitra. Manana ny fiainana mandrakizay ve ianao? Fa ny olona manana ny fiainana mandrakizay ny fiainany dia ao amin'i Jesosy foana. Ny fiainany dia mifandray amin'Andriamanitra foana. Ny fiainany tsy mety raha tsy misy an' Jesosy. Tsy fiainana mandeha zoli fotsiny amin'izao, fa fiainana iarahana miaina amin'i Jesosy. Aleloia! Tsy hitaritsika betsaka tso izay resaka izay. Fa ndao tsika hiresaka momba ny finoana sy ny fiainantsika amin'ny zanak'Andriamanitra antsika. Izay zany ilay hoe finoana sy ny famonjena. Ny famonjena nataon'i Jesosy, ny finoana dia tanana mandray an'ilay famonjena izay nataon'i Jesosy. Anomboka ifampiresaka amin'izay tsika hoe manahoana moa zany ty finoana ity eo anatrehantsika rehefa tonga zanak'Andriamanitra amin'izay isika. Amaky tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Galatianina 4:7. Andininy 7:20 no vakitsika. Minaran'i Jesosy no amakiko ny teny. Fa fony mbola tsy tonga ny finoana, dia vao ambina tao ambany lalàna isika ka voahidy ho amin'ny finoana izay efa aseho tao aoriana. Koa ny lalàna dia mpitaiza antsika ho amin'ny Kristy mba ho hamarinana noho ny finoana isika. Fa rehefa tonga ny finoana dia tsy feheziny izay mpitaiza intsony isika, fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an' Jesosy Kristy. Amen. Eto izy zany dia manambara hoe ohatry ny ahoana moa ny lalàna. Ny lalàna dia mpitaiza talohany natongavan'ny finoana. Maninona ho ny lalàna? Mpitaiza talohany natongavan'ny finoana rehefa mbola zanaky ny lalàna. Fa rehefa zanak'Andriamanitra kosa sika dia miova ilay mpitaiza. Miala amin'izay mpitaiza, fa ny reniny amin'izay no mitaiza azy. Iza ilay reniny? Ny finoana. Izany hoe tsy hoe kory hoe lasa ilay mpitaiza teo aloha dia avela mirenireny ilay ankizy. Fa maninona avy ao? Misy finoana mitaiza amin'izay. Dia avy eo amin'izay iny finoana iny no mitondra an'ilay zaza ho zazavanina, ho zaza tsara taiza. Ka na dia mandraka antitra aza hozy ny tenin'Andriamanitra, dia maninona ny finoana? Mbola mitrotro antsika foana izy. Ary tsika tsy mety lehibe zany mihitsy raha eo anatrehan'ny finoana. Fa mila maninona foana? Mila tezaina foana. Amin'ny fotoantsika manalavitra ny finoana io, vao hivavaka fotsiny. Henin'Andriamanitra ve mivavaka sa tsy heniny rehefa tsisy finoana? Tsy heniny. Aza manantena ninina ozy ny tenin'Andriamanitra raha hivavaka kanefa tsy amin'ny finoana. Izany hoe tsy afaka misaraka amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra ny finoana. Eo no mitaiza antsika. Misy olo ny lalàna. Tany amin'ny lalàntsika dia tsy maintsy manao mba ho tahina, mba azo an'izay irina, mba hapety ny fiainana, mba ho salama, mba ho tahinana miditra na mivoaka sy ny zavatra rehetra ananana mba ho tahina, dia tsy maintsy mitandrina ny lalàna. Fa isika rehefa zanak'Andriamanitra kosa tsy afaka misaraka amin'ny finoana isika. Fa ny oloko marina ozy ny tenin'Andriamanitra dia maninona? Ataovy mafy hoe ny oloko marina dia velo ny finoana. Rehefa zanak'Andriamanitra isika, mila miova mpitaiza. Tenenao an'izany eo akaikinao sao dia te hatory izy. Mila miova mpitaiza tsika hoe. Anomboka hiresaka tsika hoe inona marina ary ty lalàna ty. Efa fatapatantsika izy zany zay hoe mitaiza hono le izy. Dia raha mitaiza zany le izy, dia mila fatapataritsika tsara hoe ohatry ny ahoana moa ity lalàna ity, ity azafady finoana ity. Matetika ny zava-misy ao anatin'ny Baiboly sy ny momba an'Andriamanitra dia tsy misy mandeha ila. Tsika zao mahafantatra tsara hoe Andriamanitra dia tokana, kanefa izy tsy mandeha ila, fa sady misy fanahy masina, misy ny zanak'Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra.
ary misy ny Andriamanitra ray. Kanefa Andriamanitra dia tokana, izany hoe tsy mandeha ila Andriamanitra. Raha namorona n'olombelona Andriamanitra, lazaina fa nofiray ihany i Adama sy Eva. Kanefa na dia nofiray aza dia mandeha ila sa tsy mandeha ila? Teneno mafy hoe tsy mandeha ila. Sao dia matorina ianareo dia izay ilay manahirana. Tsy mandeha ila io. Dia tsy resaka zavatra tsy mandeha ila be dia be tsika, fa ny finoana no resahantsika androany. Ny finoana ihany koa dia tsy mandeha ila. Ozy izy ny tenin'ny Hebreo androany hoe, io jerentsika ao amin'ny tsy Hebreo jerentsika, fa jerentsika ny finoana araka ny nambaran'ny Hebreo, fa Hebreo tsy hitantsika mantsy. Ny finoana ho jerentsika araka ny nambaran'ny Hebreo. Teneniko miadana tsara sao dia miteny miangana be dia tia atory. Hebreo 2:10. Ny 1 no vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny finoana dia fatokina amin'ny zavatra antenaina. Ary inona koa? Fanehoana ny zavatra tsy hita. Misy zavatra anankiroa ngeza be ireo, tsy azontsika tsinotsiniavana, fa manina moa zany? Mamaritra tanteraka ny atao hoe finoana. Voalohany indrindra dia ny finoana ozy izy dia fatokina. Ary faharoa manarakaraka an'izay dia fanehoana. Ny fatokina sy ny fanehoana no mamaritra ny finoana. Ireo zavatra ireo no mitaizantsika. Fa raha vao misy zavatra anankiray avelantsika mandeha rery amin'ireo zavatra ireo, dia mandeha ila ny finoantsika. Raha iresaka izany izao tsika an'ilay Romanina 7:7 teo, sy ny Efesianina 2:2:20, dia manantitrantitra ireo resaka ireo hoe ny famonjena dia tsy avy amin'ny asa, fa avy amin'ny finoana. Ny famonjena dia tsy avy amin'ny asa, fa avy amin'ny finoana. Dia raha ohatra tsika ka tsy mijery tsara, dia ohatra ny hoe tsisy ilana ny asa zany. Satria raha mijereny koa tsika ny ao amin'ny Jakoba 2:2:7 dia milaza izy fa matiny ny finoana raha tsy arahana asa. Izany hoe ny anankiray milaza fa finoana mavonjy, ny anankiray milaza fa ny asa no mahavelona an'ilay finoana. Manomboka misy zavatra mifanohatra eo raha ohatra ka jerentsika akapobean'ilay zavatra. Ozy izy Paoly hoe tsy avy amin'ny asa. Ozy izy Jakoba hoe maty ny ele finoana raha tsy arahana asa. Aiza zany no tena marina? Kanefa ny tena marina raha hotsoriko ty resaka ty dia izao. Izy roa mitambatra ny atao hoe finoana. Ny finoana dia tsy fanatanterahana asa fotsiny, ka hoe manao asa isika mba ho voavonjy. Mahatonga anahako mandeha mivavaka mba ho voavonjy. Mahatonga anahako mifady ny ratsy rehetra mba ho voavonjy. Zay ilay tenen'ny Paoly apôstôly hoe tsy avy amin'ny asa, fa ndrao isy ireare. Kanefa kosa tsy amin'ny finoana, ka hoe amin'ny finoana dia fanantenana ny zavatra tsy hita, dia hijanona hatreo. Satria raha ty resahan'ny Paoly ty dia fanantenana ny zavatra tsy hita ngely ilay asa nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana fa isika manantena an'ilay izy. Izay ny atao hoe finoana. Kanefa tsy afaka hijanona hatreo amin'ny fanantenana ny zava-bitan'i Jesosy, fa misy ihany koa an'ilay party atsika fanehoana ny zavatra tsy hita, fanehoana n'ilay zava-bitan'i Jesosy ho atsika, fanehoana ny finoana izay velona atao anatintsika. Atao anatin'ity Hebreo ity dia tena mampiseho izy tsy mandeha ila zany resaka finoana zany, fa tsy maintsy apetraka ny fatokina ary tsy maintsy apetraka ny fanehoana. Ny fanehoana tsy mandeha ila, ary ny fatokina tsy mandeha ila
amintsika zanak'Andriamanitra. Faraparaporo amin'ny zava-bitan'i Jesosy dia izay mino dia hovonjena. Azonareo ve zany? Ny finoana ampiavonjy, fa kosa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia tsy mahasalama antsika ny mino fotsiny. Raha ny ankizy ao an-trano tezaina hoe io vary dia minana fotsiny. 10 taona izy, io vary dia minana fotsiny. 12 taona izy, io vary dia minana fotsiny. 20 taona, io vary dia minana fotsiny. 15 taona izy efa manomboka reraka ianao hiteny izany. Varinareo. Dia ozy koa ilay 15 taona. Tsy mety ilay fiainana raha ohatra ka izay foana. Tsy misy hetsika avy any amin'ilay 15 taona mihitsy. Asaina matsaka tsy manao. Asaina mividy zavatra mamaly be. Tsy mety amin'ilay fiainantsika, amin'ny maha-olombelonantsika. Ilay finoana mijanona eo amin'ilay fatokiny. Eo amin'Andriamanitra ilay izy okey izay mino, sy manaiky atao batisa no hovonjena. Izay tsy mety mino, elohany, point c'est tout. Tsy misy hoe mino dia ohatran'izao dia makatsy dia makarao dia oay. Fa rehefa mino, fa manana ny fiainana mandrakizay ianao, izay manana ny zanaka dia manana ny fiainana mandrakizay. Hatreo amin'Andriamanitra, okey ny fananantsika finoana. Fa raha iresakitsika ny finoana sy ny mahazanak'Andriamanitra antsika, tsy mijanona hatreo amin'ilay finoana dia fatokina ny zavatra antenaina. Fa mitohy amin'ny hoe ny finoana dia fanehoana ny zavatra antenaina. Be dia be ny kristianina ignoreny zareo ilay fanehoana, kanefa izay foana ny tsy mampandroso ao anatin'ny fiainam-panahy. Jereo tsara, ozy ny ten'Andriamanitra ianareo kosa dia taranaka voafidy, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho antenany. Amena, zotra Jesosy. Fa aza aseho inge zany fa ataovy amenina fotsiny. Vao eo nanao amenina, tambotambika eo, za angamba tsy mba hovovonjo mihitsy, za angamba tena zay vao tena tsy hovovela heloka atsony indray, tena za ty ve zanak'Andriamanitra tena alao antaniko amin'ny pastera mihitsy zany. Pastera, za ve mbola zanak'Andriamanitra? Za nge ohatran'izao dia mbola navitan'izao dia mbola navitan'izao dia navitan'izao. Satria inona ny antony izany rehetrarehetra izany? Le finoana ao ihany. Fa aiza ary le fanehoana raha zanak'Andriamanitra tsika, mila mifandray amin'ilay Andriamanitra tsika. Lasa tsy fantatry ilay ankizy tsiny hoe iza ny dada sy mamany rehefa tsisy fifandraisana amin'ny ray aman-dreniny izy. Dia tahak'izay ihany koa tsika, tenenina fotsiny, teneny tenanareo, na mitaitra amin'ny finoana ianareo na tsy. Angatsy fantatrareo fa velona ao anatinareo Jesosy Kristy raha tsy olona ny lavina ianareo. Fa maninona ianareo? Mbola tenenina zany foana mandraka ankehitriny. Satria finoana, tsy misy fanehoana. Ilaina amin'ny maha-olombelona atsika, ilain'ilay amatsika izay fanehoana izay. Eto dia tena raha mijery ny Jakoba 4 tsika, io manko matetika ny anakianan'ny olona hoe tsy ilaina zany asa zany. Alao vakitsika fa tsy maneno. Jakoba 4. Jakoba 4 andininy 20 no anomboantsika azy. Moa fantatrareo va olom-poana fa tsy vanina ny finoana raha tsy misy asa. Tsy no hamarina tamin'ny asa va ny razantsika tamin'ny anaterany any Isaka zanany teo amin'ny alitara. Hatreo aloha. Ny zavatra miteraka fikorontanana ao anatin'ity resaka ity dia izao. Eritreretin'ny olona hoe mifanipaka ilay tenen'i Jakoba sy tenen'i Paoly apôstôly dia tsy rarahin'olona tsony ny resaka asa satria ny finoana dia ampy avonjy
marina aloha hatre hoe ny finoana dia ampy avonjy ary efa azontsika tsara ihany koa hoe tsy mety amin'ilay maha olombelona atsika raha toka finoana fotsiny tsy misy asa. Fa eto amin'ity Jakoba toko fa 2 ty 9:20 sy ny fa 1:20 ty dia afahantsika manamarina tsara hoe inona marina moa ity asa resahany ity. Inona marina ity asa resahany ity. Ity asa resahany ity ve? Le tsy fanaovana ratsy, le tsy fanaovana zavatra tsy mety, le fanaovana zavatra tsara. Zay ve le asa resahana? Sa inona ity asa izay resahany Jakoba ity hoe maty ny finoana raha tsy arahana asa? Ity asa izay resahany ety dia zao. Asan'ny finoana. Inona? Asan'ny finoana ity asa izay resahany eto ity. Tsy hoe kory hoe asa ho amin'ny famonjena. Fa raha vao raisin'ny olona hoe asa ho amin'ny famonjena dia ino ireny io? Tsy ilainy zany. Inona no hanamarinantsika hoe tsy asa ny famonjena ity asa izay nataony Abrahama ity ohatra. Ozy izy hoe i Abrahama ozy dia nao marinina tamin'ny asa, tamin'ny nanaterany any zanak'Isaka izany teo amin'ny alitara. Ary amin'ny Romanina toko 7 Paoly apôstôly dia miresaka sy nanizingizina hoe tsy amin'ny alalan'ny asan'ny lalàna ozy izy no azahoantsika famonjena. Dia tsika dia milaza tsara fa tsy mifanipaka ny tenin'ny Paoly apôstôly sy Jakoba. Satria finoana ozy izy nanaterany i Abrahama ny Isaka ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Ina zany zavatra raisitsika ao anatin'izany? Zavatra raisitsika dia zao. Ny asa izay nataony Abrahama tamin'ny fanaterana any Isaka teo ho fanatitra dia tsy asan'ny lalàna. Tsy asan'ny lalàna io zavatra nataony Abrahama io na dia nanolotra fanatitra ary izy. Ny asan'ny lalàna dia inona ny aterina? Ondry, omby, voromailala, koba-tsaratoto, zavatra ohatran'izany ny aterina fanatitra. Fa ity famonoana olona ity manaraka ny lalàna ve zany sa manohatra ny lalàna? Manohatra ny lalàna zany mamono olona zany. Ozy izy ny lalàna hoe aza mamono olona. Ka nanina nefa nasaina natao? Tsy asan'ny lalàna io asa nataony Abrahama io, fa asan'ny finoana. Noho ny finoany fa Andriamanitra dia mahay manangana na dia ny maty aza. Satria efa fantany ihany koa ny teny fikasana fa tsy maintsy amin'ny alalan'ny zanaka Abrahama no andova ny teny fikasana. Dia noho ny finoany dia nanatanteraka an'izay tenin'Andriamanitra izay izy. Misy anankiray koa ato, Rabajanga. Eo amin'ny 5:20. Ary toy izany koa Rabajanga, tsy no hamarinina tamin'ny asa va izy, tamin'ny andraisany ireny iraka ireny sy ny nampandehanany azy tamin'ny lalakafa. Ity tantara ity rehefa nisafitany ny zanak'Israely alohan'ny hiditra ny tany Kanana, dia misy an'izay Rabajanga izay efa taty amin'ny andron'ny Josoaly izy alohan'ny andravanany Jeriko. Dia nisy an'izay Rabajanga izay niaro an'ireo mpisafitany ireo hijery an'i Jeriko. Dia tamin'izay fotoan'izay nifanaraka izy ireo hoe raha ohatra ka tsy vononareo ahako dia arovako nareo. Dikan'izay zany hoe tsy vonoany Rabajanga amin'ny fotoana andringanana n'io tanànan'i Jeriko io. Dia rehefa tsy vonoana izy dia nivalin'izay dia arovany ireo mpisafitany ireo tsy ho atolotra amin'ireo fahavalony. Inona zany zavatra nataony Rabajanga? Namadika ny fireneny. Izany hoe raha tsorina ilay resaka dia namadika tany razana Rabajanga.
manohatra ny lalàna ve zany mamadika ny praitanazany zany sa manaraka ny lalàna. Ny ao amin'ny lalàna dia tiavana manao tahaka ny tenanao. Kanefa tsy ny tiany namany rabajanga fa ny fahavalony indray ny tiany. Lasa ohatry ny fitiavan'i Jesosy zany. Tiana dia ny fahavalo azy tsy manaraka ny lalàna nge zany. Zany hoe tsy asa ny lalàna ity asa izay nanamarinana ny rabajanga ity, fa asa ny finoana. Zany hoe tsy mifanohitra ny tenin'ny Paoly apôstôly sy ny tenin'ny Jakoba. Jakoba milaza hoe maty ny finoana tsy arahan'asa, nefa Paoly milaza fa finoana ny mavonjy fa tsy asa. Ny mampifanohitra an'ireo raha vao eritreretintsika hoe asa ny lalàna nataon'ny Abrahama sy nataon'ny rabajanga sy ny sisa rehetrarehetra izay tany sain'ny Jakoba atao anatin'ity fanambaran'ny Jakoba ity. Raha tsorina zany dia izao, ny finoana dia aseho atsika amin'ny alalan'ny asa. Tsy asa fotsiny fa asan'ny finoana. Io asan'ny finoana io no antoka mahatonga nyity maha-olombelona tsika ity atsapa ny herin'Andriamanitra. Io asan'ny finoana io no mahatonga nyity maha-olombelona tsika ity ahita ny voninahitr'Andriamanitra. Raha vao tsy ara-dalàna, tsy tafapetraka tsara amin'ny toerany izay asan'ny finoana izay, dia manana olana antsika amin'ny fomba fahitantsika an'Andriamanitra. Raha hijery ohatra fotsiny tsika hoe Andriamanitra dia naniraka ny Mosesy hoe andany ianao avoay ny zanak'Israely. Dia teneny Farao hoe okizay hono hoe fa ilaiko ny oloko andeha hanompo anahako amin'izay fa tsy manompo anareo intsony. Fa Andriamanitra rehefa naniraka ny Mosesy tsy nijanona fotsiny tamin'ny alalan'izay teny izay, fa nametraka ny finoana tao anatiny izy. Ny finoana izay napetraka Andriamanitra tao anatin'ny Mosesy dia tsy tamin'ny alalan'ny fanambarana fotsiny an'izany hoe andana dia izay, fa nisy na dia teo aza n'ilay finoana dia fatokiana ny zavatra antenaina, fa mbola napetraka Andriamanitra ihany koa ny fanehoana ny zavatra tsy hita. Zao izy asehoko aminao fa momba anao ahako. Inona fomba nanehoana Andriamanitra anazy? Atsipazo amin'ny tany. Inona ny eny amin'ny tananao? Dia anao izy Mosesy. Atsipazo amin'ny tany. Ao ary izy Mosesy. Natsipony ilay tehana, hoay biby lava hozy izy Mosesy. Raisy fahazavela itsoaka. Ny raisiny. Tsy vitan'izay ihany, alao asehoko aminao ihany. Atsifoy ao amin'ny tratranao ny tananao. Ao ary. Avoay tao amin'izay. Andriamanitra, boka be ny tanany mivoaka avao. Atsifoy indray mandeha hoe atsofoka indray. Sitranakay. Naneho zavatra ohatran'izany foana Andriamanitra. Inona ny hitanao? Ranomasina mena. Efa fantatry Mosesy hoe momba anazy Andriamanitra. Fa mbola miteny foana Andriamanitra hoe ainjiro ny tananao dia kapohiny rano. Fanehoana daholo zany rehetrarehetra zany. Andriamanitra tsy mila hoe kapohana io izay vao misaraka, fa iza mila an'izany? Isika ny mila an'izany. Kapohana ilay rano vao misaraka. Ohatran'izany ihany koa Elisa. Dinganiko lavitra be zany ilay tantara. Rehefa hitany hoe ao aminazy ilay fanahany Elia, niraisiny kapotiny Elia, ilay akanjo ilay pardesi be ireny zany. Aizany Andriamanitra Elia, fialahany tamin'iny ilay rano, saraka ilay ranon'ny Jordana. Tsy voatery ianao an'izany ange izy, fa misy fanehoana izay ilay mampety an'ity amintsika ity. Fa maninontsika no mivavaka foana? Fanehoana zany. Andriamanitra ange tsy mila antsika miteny hoe Jesosy o tiako be anao. Efa fantany zany, na tsy miteny an'izany ary tsika. Ary tsy mampiova ny voninahitr'Andriamanitra tsika na ilaza midera sy mankalaza ny anarana. Efa ambony izy, efa lehibe izy, efa tsy mila sandratra intsony izy. Fa isika ny mila an'izany fanehoana izany.
isika ny mila n'ilay vavaka, isika ny mila n'ilay fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra, isika ny mila makalaza azy isan'andro san'andro. Izay ny atao hoe fanehoana ny zavatra tsy hita. Fa raha mijanona fotsiny amin'ny fanantenana hoe za zanak'Andriamanitra, mety foana amin'ny fiainako. Ilay marina nke zany mety foana amin'ny fiainanao e. Fa avy eo rehefa tsy takatry ny sainao amin'izay ilay izy, Andriamanitra fa aiza ianao? Ho faty eto miova ny langazy rehefa tsy ampy ny fanehoana. Fa rehefa ao tsara ny fanehoana, mandeha aloha ny tenin'Andriamanitra, be dia be ingeny ny zanak'Andriamanitra mahafantatra ny identitéany hoe izy dia olona tsara be ao amin'i Jesosy, izy dia manao trano mpandresy lehibe izy ao anatiny noho izay ao amin'izao tontolo izao, izy dia tena tsisy kianina izy zao. Fa aza asiana fanehoana vao mieritreritra ny tenany fotsiny izy dia kivy ratsy. Ary izao ihany koa vao mahita anazy koa ny olona, satria izy tsy maneho an'ilay finoana ao anatiny, zany hono dia mpivavaka reny mpivavaka alahady reny, fa mangalatra koa reny rehefa alatsinainy, satria maneno ilay finoana tsisy fanehoana ka. Aizary ny ahitan'ny olona hoe mazava ny ao anatinao raha ohatra ka zavatra ataonao lobolobo, maizomaizo, tsy fatapatatra makodikody. Any amin'ilay makodikody rehetrarehetra dia hitany izy. Dia hozy izy ny olona hoe mpivavaka tsy nahabosiko. Satria tsisy fanehoana. Ilaina amin'ny maha olombelona io tsy isika ihany, fa na ny manodidina antsika. Dia mila mahita hoe izy dia tena mpino marina. Hitady-piasa izy dia mpino sa tsy mpino. Efa nandray fanasan'ny tompo. Satria manino ny olona mieritreritra foana hoe ny atao hoe mino dia tokony hisy an'izay fahatsarana izay. Aty amin'ny farany dia raha marina ny afatritsika dia izao. Tena ilaina dia ilaina ny fanehoana, ny finoana amin'ny alalan'ny fanaovana asa tsara. Amin'ny alalan'ny fanaovantsika asa tsara dia vavolombelona isika, sa tsy izany? Amin'ny alalan'ny fanaovantsika asa tsara dia mahita ny fahatsaran'Andriamanitra ny olona, dia isika ihany koa falifaly isika, sa tsy izany? Mahatonga antsika tsy falifaly ange tsy nanao ninina e. Masaka fotsiny ilay vary dia mihinana dia mahita kianina be rehefa tsy nanao ninina. Be sira be zany laoka izany. Na re koa dia tsy mahita laoka fa tsy izany. Satria manino tsisy ninina nataony. Dia lasa zavatra hafa ny hitany. Fa rehefa izy nandro an'io na be sira, hoaniko ty fanelan'ny volako. Satria nanino nanao zavatra tao izy. Nisy volany niala tao. Nisy blague izay hoe tsy menaka normal ny tafiditra tao fa menaka dilily coco. Fa lany. Satria nanino nielan'ny volako ty. Dia ohatran'izany koa tsika zanak'Andriamanitra. Tsy hoe misitraka fotsiny no mahazanak'Andriamanitra tsika. Fa lasa tsy fantatritsika intsony hoe zanak'iza marina ary farany. Rehefa tsy andehanantsika izay zavatra. Fa ianareo dia zanaky ny mazava mandehana tahaka ny mazava. Ianareo dia nohamasinina mandehana amin'ny fahamasinana. Ianareo dia tsy mpanompon'ny fahotana intsony, fa mpanompon'ny fahamarinana. Noho izany mandehana amin'ny fahamarinana. Ho anisy izany rehetrarehetra izany. Ho antsika olombelona na izako na ny manodidina ako. Ho anazy izany rehetrarehetra izany. Androany raha faranantsika ny afatra dia Efesianina ihany dia milaza ao amin'ny Efesianina toko 2 ihany izy dia milaza hoe fa asany isika voaforona hanao inona? Hanao asa tsara. Tena rafitinina zany ty resaka Paoly ty dia izao hoe famonjena dia avy amin'ny zava-bitany Jesosy madidio dia nomena antsika ilay izy dia raisina amin'ny finoana ary hiainana amin'ny fanatanterahana ny asa tsara. Rehefa voaraintsika ny famonjena izay vitan'i Jesosy ho antsika, ny raintsika tamin'ilay tanana be izay antsoina hoe finoana, dia hiainana ilay izy amin'ny alalan'ny fanaovana asa tsara. Dao antsika hitsangana dia hivavaka dia hiresaka amin'ny tompo amin'izay afatra izay ny fampizarantsika teo androany izay. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao
dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.